mamaka sy mitombo ao amin'ny Kristy. Izany aloha hevitra mahafinaritra izany no anasakanao amin'ity androany ity mba haharitra hatramin'ny farany. Tafahoana indray isika amin'izao alatsinainy izao dia miaraba, mifampiaraba, mpitsikitsikiana, mpifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ny toerana maro samihafa izay ahafahantsika mandinika ity ten'Andriamanitra ity. Tonoana mandrakariva aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo andeha mba hifaon'ny fahafantarana isika. Iaraka hivavaka isika anomboantsika izao fandarantsika izao. Andriamanitra rainay io, misotranao izay no ny fitantananao anay, no ny fiarovanao anay, no ny fitiavanao anay, ka nahatrara anay ity fotoana maminay ity. Mila ny elokay sy ny tsy fahatanteranay, ary ao kosa ny faneno masina no hitaritarana anay, atakaranay ny sitraponao. Tonoana ny vavaka, noho ny amin'ny anara Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadiana trano ny andeha hanomboantsika indray izao fandarana izao, ka ny Kolosiana 4, andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. Mino fa fahombavantsika tsikelikely le izy. Ko aza velesy tsara nareo ny amin'ny fihinana, ny fisotro, ny amin'ny firavoravoana, ny voalohambolana, ny sabata, aliko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Androany dia iresaka tsika ny hoe mamaka sy mitombo ao amin'ny Kristy. Anankiray fotokevitra mazava ao amin'ny bokin'ny Kolosiana ny afatropôly amin'ny andininy fahenina, hoy izy hoe koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ho aminy koa araka izany, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Mandehana ao aminy. Mandray famonjena isika tadio, fa mandray famonjena isika rehefa mandray an' Jesosy. Ny fandraisana an' Jesosy mantsy mpiara-midinika namana dia midika ho fanekeko sy ny fanekenao ny fampianarana rehetra izay nomena tamin'ny alalan'ny apôstôly, tamin'ny alalan'ireo mpaminany ny Baiboly. Ny fandraisana an' Kristy dia midika ho fahafatesana ny amin'ny teny, ka mampilefitra tanteraka ny izao eo an-tongotra ilay Kristy velona ho antsika. Ary mpiara-midinika namana, raha izay zavatra andresana teo izay no tinihina teo izao hoe tsy afaka misaraka amin'ny teny voasoratra na ny Baiboly, ilay teny velona dia Jesosy. Zany hoe tsy afaka misaraka raha kristianina zany ianao, dia tsy afaka misaraka aminao maha-kristiananao ny Baiboly. Aveko ilay mandeha amin'ny maha-kristianantsika tsy afaka misaraka antsika ny Baiboly, satria manambara an Kristy izany. Amin'ny alalan'ny Baiboly mantsy no ahafantarantsika an Jesosy. Ary zay no nahatonga azy manao hoe mandehana ao aminy, mandeha sy velona ao aminy isika. Midika izany fa avelantsika hitarika antsika amin'izay fanapahan-kevitra raisika amin'izao fiainana izao Andriamanitra. Amin'ny Kolosiana 4, ka ny andininy fafito dia mampiasa fanoharana toa mampitovy amin'ny zava-maniry amin'ny kristianina eto ny apôstôly Paoly manao hoe koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy. Ny hoe mamaka tsara tahaka ny zava-maniry, mamikitra amin'ny tany izay toerana mitovy amin'ny kristiana, amin'ny zava-maniry ny kristiana mamaka tsara. Ary Kristy no ifaharantsika, mampifanaraka ny fiainantsika amin'ny teniny izay natao hoe mamaka tsara. Ny tenin'Andriamanitra no vato fehizoro ny fiainantsika, ary izay no mahatonga ny finoantsika tsy hiovaova. Manampiasa sary be dia be Paoly ny manetandinina ny mpino azy toy ny zava-maniry. Mampiseho safidy roa koa nefa izy mipetratra alohan'ny mpino anankiray. Amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 1:1, andininy 7, manasa anao mba hanokatra izany
Isaia 29:7 dia zao no fanambarana izay ilazany Paoly amintsika kristianina. Hoy izy hoe anolotra ho an'ny malahelo ao izy io na eny any miazy amama sy hosolon'ny lavenona sy dililo fifaliana hosolon'ny fahalelovana ary fitafiana fiderana hosolon'ny fanahy reradreraka mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nambola Jehova fampiseho amboninahitra. Ireo rehetra izay maniry fikitra amin'ny Kristy sy ny fampianarany, ireo izay tena manaiky a Jesosy sy ny teny, dia hoary ny tenin'Andriamanitra toy ny hazo izay namboleny Jehova ho fampiseho amboninahitra. Iriko mba izay zany, mba ho ianao io, ianao izay le mamaka sy mitombo amin'ny Kristy, dia hoary n'Andriamanitra toy ny hazo namboleny Jehova. Fa hitsankilana kosa nefa, ny safidy ankilana kosa dia ho tahaka ny zavamaniry namboarin'olombelona, zavamaniry artifisiel, to tahaka ny rehefa jerena toy ny velona ery le izy, tena tsara tarehy saingy tsy misy ainy. Ireny indray dia izao no lazain'ny Paoly hoe izy ireny dia manaraka ny filozofian'olombelona sy ny fombafombany. Ka dia izao no voalazan'ny Paoly amin'ny 9:9 amin'ny Filipiana 2:9 izy hoe tandremo fa andreo misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Mampalahelo mbola misy anefa manaraka izay toy ny zavatra izay ary izay lazain'ny Paoly amin'ny Galatina 5:10 ny olona tahaka an'izany ozy izy na dia nanafaka antsika aza Kristy ka mbola miazona ilay fampianaran'olombelona isika dia mbola voatazony zigany fanandevozana amin'io ihany isika. Ary mpiara-midinika namana, ny fanekena ny fampianarana tsy araka ny Baiboly dia midiko fandavana ny Kristy ary loza mananontanyna ho anao sy ny famonjenanao zany toy zavatra izany. Androany kosa nefa dia te hitarika anao ny apôstôly Paoly hoy izy hoe koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy, toera ao aminy, mamaka tsara, miorina mafy, tafatoetra, tsy miovaova. Ny faniriko lalina dia izao, io anatrehany mety fampianarana betsaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ianao kosa mamaka tsara ao amin'i Jesosy, tsy miova, mandeha tahaka n'izay nandehanan'i Jesosy. Koa tahaka nandraisanareo Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy araka izany. Ka mampilefitra ny izao antsika fa mametraka ny fiainantsika kosa eo ambany fitarian'ny sitrapon'Andriamanitra. Ombanao ny Andriamanitra amin'ity androany ity, ombanao izy hitantana ny fiainanao ka ny safidy izay raisinao androany dia mba hitondranao ho amin'ny famonjena hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io, tena fanirianay androany dia andeha ao aminao, amaka tsara, iorina tsara, ho tafatoetra tsara, tsy miovaova ao aminao. Tsy vitanay zany fa mangataka ny fanahy masina izahay mba hahatonga anay ho tafajoro, tafatoetra ao aminao ilay tomponay sy mpamonjy anay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.